Hatramin'ny zobototra izay tokony hosotrahan'ny vahoaka izay teti-bola atokony ampandrosoana tanàna adia sakanana efa nanao fangatahana fahendreny izahay efa nandefa taratasy tamin'ny novambra 2024 tsy norarahina tsony valiana izany efa nanao zay rappel tamin'ny desambra tsy norarahina mihitsy izany dia rehefa tsy nanao an'izay dia lasa tsy angazeny sy adinay tonga ty amin'ny 2025 ray tsika dia naverina ohatry zany ihany rehefa nangataka izahay nanao nietsika zay vao mikorobaka tamin'ny zoma hoe avoaka ilay izy tsy rariny tsy mety tsony be loatra ny zavatra tsy mandeha eto amin'ny fitanisa firenena ity ny vahoaka mijaly tapaka lava ny jiro tsy mandeha tsony ny piarina tena sahirana ny olona mitaraina ny olona aty amin'ny arenay koa sy amin'ny route nationale be loatra ny fitakiana ataony ATTS ny contre visite izay mitarika kolokola ka tena mijaly re izahay aoka re mba tena hojerenareo ny lahara-pahamehana aoka re mba tena hojerenareo izany afampandrosoana izany afa tena mijaly ny olona zay tompona andraikitra tsy mahavita ny andraiky ny rangaha alao rangaha vavanety be amin'ny firenena dia nijery izahay hoe nisy fangatahana lalana ve satria izay moa ny lalàna dia tsy nisy fangatahana lalana tonga tao aminay dikan'izany le fetsiketsehana zany zay nokasaina tao androany dia tsy nahanzona lalana dia araka ny lalàna moa zany mazava ho azy dia ataony fanakanana zany hetsika izany satria tsy nisy nafangatahana raha zany natao tamin'ny androany dia mety ho fantatry zareo hoe tsy azo lalana mihitsy izy raha manao fangatahana afaka mangataka lalana any amin'ny préfet koa izy any amin'ny préfet zany raha ohatra ka hoe zay ny eritreretiny afaka mangataka lalana any izy zany raha hoe zay ny eritreretiny fa tsika lalana foana moa no arahany lalana foana no arahana dia izay no atao misy fifampiasana teo aminareo rotonta teo ina zany ny reo solombavam-bahoaka anarivo mamo anankiray zany sy solombavam-bahoaka ny akazobe dia solombavam-bahoaka manjakandrina moa zany no nyresaka teo dia ny zavatra nyresahany zany dia hoe ny tanjony zareo ony zany amin'ity hetsika ity dia ny hoe iresaka ty ampiko zahako anefa ny ataoko hoe nizanizy afaka miresaka ampiko daholo sisa dia zay fotsiny fampiresahana teo ka dia natao hitondrana n'ilay vahoaka zany ny ataontsika hoe demokrasia misy ve averiko foana zay ny transparency moa dia efa miteny hoe mialaina tanteraka zany demokrasia zany maro amintsika ihany koa nefa miteny efa maty tanteraka zany efa tsy misy intsony zany demokrasia zany eto Madagasikara didy jadona fitondrana jadona ny misy eto misy eo amin'ny endriny samy hafa zany hoe fitondrana jadona izany fiarovana ny seza fatahorana n'ilay fahefana kely ananana ny fahefana ananana no antony herisona amin'izany jadona zany tsy misy intsony zany ataontsika hoe fahaizana mijery ny vahoaka ny fidy sy nametraka anao teo amin'ny toeranao izay demokrasia izay tsy voafetra araka ny efa nazavaitsika teo tsy voafetra amin'ny fifidianana fotsiny ihany zany ataontsika hoe demokrasia zany fa ny demokrasia dia fandraisana anjara ho an'ny olom-pirenena tsirairay avy fandraisana anjara amin'ny fomba rehetra amin'ny fiainam-pirenena zay amin'ny ankapobeny ny demokrasia misy an'izany demokrasia zany ve eto amin'isika raha izany zava-misy zany no resahany efa afaka mandray antso sika amin'izao fotoana zao fa misy manandrana miditra misy ve izany ataontsika hoe fifampiresahana izany
amin'ny fitondrana sy ny fitantanana ny firenena. Misy ve zany ataontsika hoe fifanorona hevitra izay antom-pisiny ny demokrasia zany. Raisitsika ny antso miaraba tompoko efa tafiditra anao eny tompoko lasa indray izy teo raha antso manaraka miaraba tompoko efa tafiditra anao lasa misy ve ary hita taratra ve zany demokrasia zany. Raisitsika aloha ny antso miaraba tompoko efa tafiditra anao lasa indray izy antso manaraka miaraba tompoko Ramarjona salama gaeta ento miarabanareo dia vateta mataviany toa masina io zany dafa dinigna amizao zany sisy demokrasia satria sy mampisy demokrasia zany defa zao teneny amizao sisy mankarahara zany amizao ary zay na tena mampalahelo tanareo zao rafa mandefa vaovao zao tena base tiliara zao miteny gnany zao fa hoe sisy fandraisany zany le olo maty tany voadiby teo regny le olo vo nahazo fitsarany tany teo regny kanefa miteny koa zao ny tsy miantony vaovao tsy miantony fa hoe tena misy fandraisany baziny toliara le raha zay zao defa sisy hoe demokrasia sisy mangarahara afa ny tenen'ny vaovao sanany afa ny tenen'ny vaovao sanany tena mampalahelo misy zany ny gasy sisy demokrasia zany amizao misaotra tompo makasitraka ny avy any atolo Tomasina zavatra izay ilay mifamafao be ihany ary tamin'ireny no antony nanehoana hevitra fa lasan'ny fitondrana na eo amin'ny fitondrana indray zao no ataontsika hoe mipetraka eo amin'izany toeran'ny mpanohatra zany. Miaraba tompoko efa tafiditra anao eny tompoko anao nareo dia ahoana fandehana efa tafiditra avy aty tiliara ty eny tompoko mantonga saina avy aty tiliara maneo akevitra kely ty mikasiky le vato be ary amin'ny lala mikodana tsy olona mihitsy manao an'io Janahary manao an'io ary vato be nakopan'izao vohitsy io mahatonga an'io vato efa ho avy izy io zao efa ho avy tsy ho ela zany ny fandehany zay ny avy aty tiliara zay makasitraka ny avy any Toliara amin'izay fanehoan-kevitra sy fanampina fanazavana izay miandra ny antso manaraka sika efa tafiditra mbola tsy tafiditra izy teo eny tompoko efa tafiditra anao dia ahoana fandehany avy aty tiliara eny tompoko miarabany komitasany kultive rehetra miarabanao ihany koa mikasiky base toliara ty io manao korimasa na voatitre raha président satria raha toy basa io fanavily tanàna itoliara toy sa fafitondrana mierina raha toy zay mba agnontanianay zay aty moa tsy raha olona mahitsy loatsy satria koa olo tsy firy tsy vidirana mitany tegna koa zao agnandesa zandaro antena lafa tsy amiantena zay lay misaotra tompoko makasitraka anao ary fanontaniana goavany zany ny taninao rehefa tsy omenao dia zay na hitondrana mpitandro filaminana izy fanontaniana mipetraka ny azy hoe ahoana marina ty zavatra misy iainantsika ity ahoana marina ty demokrasia ary zany moa no resaky tsika eto ahitana taratra n'izany demokrasia zany ve raha izany fitarainana sy ny zavatra misy iainantsika eny fotony eny izany satria dia isika eny fotony ny tena mahita ny zavatra mitranga miaraba tompoko eny tompoko dia ahoana mifandehany ty analalava mba hiditra amin'ny Cool FM efa izy indrindra efa tafiditra anisan'ny manaraka ty fandarana ty nafy de nafy efa tafiditra anao eny taovetrany ary mifaneho-kevitra zany le demokrasia zany le lohategna tsy misy eto Madagasikara tsy misy satria rehefa volovolo le olo tonga de efa miaramila ihany takisa io misy ary raha tsapanay aloha raha ohatra ry paraingovista mialatsy raha ohatra manarana ry paraingovista ro raha kirika zany misy loha io efa niongana io fa izy ty izety zay raha misy zay la sahirana ty zay misaotra tompoko makasitraka ny avy any Tala naneo ny heviny mitondra fanampanazavana ihany koa mahakasika an'izany fomba fijeriny sy ny zavatra misy any anivo fiarahamonina mahakasika an'izany
ataontsika hoe demokrasia zany satria azadino hafa ny androany andro iraisam-pirenena ho an'ny demokrasia ny demokrasia izay fantatra ozy izy ny transparency international initiative Madagasikara fa efa miala aina tanteraka ny demokrasia eto amintsika raha ny fomba fijery indray efa maty tanteraka zany demokrasia zany satria de na iza maneho hevitra na iza mikasa ataontsika hoe anoro hevitra amin'ny tsy mety amin'ny famotehana ny firenena amin'ny fampahantrana ny vahoaka malagasy amin'ny fandanindanimpona ny volam-panjakana sy ny sisa ao anatin'izay de ho raisina fahavalo avy hatrany misy ve raha izany izany demokrasia izany raisitsika eny tsy manaraka miaraba tompoko Basary tompo salama tsara amin'ny resaka demokrasia raha amina sy voahaja demokrasia ny safidim-bahoaka tsisy alaitena tsisy grenady an-danibo ampisin'izay gasy an-danibo iza no amin'ny oezonao hevitranao amin'izany tsisy alahelo demokrasia tsisy tsisy ko aminazy marina zakababitaka hoe tsisy demokrasia ia tsisy maolondefa fantsika aby nareo zao fo izy fo mitondra zany de magnano abonana hoe antibavy lafo mandrorona zany toko mandino zay gadohony antsika aty Tomasiny bebe Bazary loma makasitraka ny bebe Bazary Tomasina mino ohatrany efa lasany inona le fitantanana an'le tsena be ao am'izao fotoana zao lasy moa fa ho ampitaina amitsika eto ihany makasika izay misy vaovao any Tomasina any makasika an'izy io ny demokrasia amin'ny ankapobeny izay moa zany ny fanehoan-kevitra par rapport amin'ny zavatra misy amin'izao fotoana zao miaina ao anatin'izany tahotra sy tebiteby zany ny vahoaka malagasy miaina ao anatin'izany ataontsika hoe tsindry sy raha matahora izany ny vahoaka malagasy ka na inona fitarainana na hatramin'ny fitakinana izy io isitraka izay tokony hositrahany ao anatin'ilay izy ary hiarany izany tsindry sy ny raha matahora izany miaro ny taniny miaro ny kolotsainy miaro ny fiainany sy ny fiariny mitsinjo ny taranany any aoriana ireo ao anatin'ny fikambanana mazoto any atsimo nosy inona ny tena zavatra misy marina ireny ny hitatsika ireny ny filazana fa eo zao de tsy ny andrela fa nolazaina indray fa nisy fakanan-kery ny tany atoerana izany ve ny ataontsika hoe tombotsoa ho an'ny olona rehetra izany ve ny fikatsahana tombotsoa ho an'ny piray-tanindrazana raisitsika eny tsy manaraka miaraba tompoko eny tompoko efa tafiditra ianao reli zava-ty toliara zao lay eny tompoko ny demokrasia moa amintany anareo ao ny demokrasia tsy misy amde henaniky zao raha hay zao atoy zao abenetry atoy gn'anakay vonovono hoe nefa miaro ny tanànay raha hay eo mahatseriky anay zao henaniky zao la vono hoe fa raha eo na tiangozy na tsy tiangozy raha eo le hambazy reo ambaliky ny raha eo ao satria reo arovangozy fa misy dala ka forony amizay raha eto fa hoe nangalaky ankerin' le longolozy reo raha hay tsy raha nangalaky an'le longolozy reo fa tongotongo endreo safara hay ka nahanao akory reo na hamonoanay ngainay na hibayimbay eto raha hay morofoko zahay tsy hanenky ny raha eo io tsy hoamy anay io sandarelo zay raiky zay faharoe mahagaga anay avao fa hitanareo ny 80 sary 70 sandato ny vahoaky ny toliara ato mijanga ny radionareo FM kolo io mitianay io anay io satria miaro anay fa ny raha mahatseriky anay zany tamy herignandro taro igny ny tokambaro sy ny bazy ny publicité ny bazy io mangoraka ao amin'ny kolo FM toliara ao fomba nanao koa olo fahavalonao mamono gn'anakao
ampidirana ao an-tranonao ao koa la publicité lampoapoaky zao raha manao kory mahagaganay aminareo amin'ny koro ao nanazava le zay fa misy vola raiky fa hoe raha toy misy zone misy ligny tekniky no miazavagniny teo tsy hainay zao fa ny fahavalonay tsy tokony ho vaisinareo ao koa nareo reo ampiasana ingainay nareo koa mampiantrano an'le reo vasa nareo ambalika avao mampamono anay io zay lay ny raha baka aminay atoy ka atorakinay aminareo agny raha zay mbo mitrankotrako anareo soa aola mankasitraka anao avy any Toliary amin'izay lafinjavatra zay ny zavatra misy de mahatosika miditra ao anatin'ny raha sika aloha ny antso de mitondra fanazavana rehefa aoriny zay mahakasika zany fana eny tompoko efa tafiditra anao miaraba tompoko eny tompoko any africaine makasika amin'ny hoe démocratie moa zany araky ny fanazany transparency internationale de tena efa tsy misy tsony démocratie eto amitsika ary tsy azo lazaina hoe sarisariny akory fa tena tsy misy tena hoe teny kely de efa rahona gadraina ary hitantsika moa tamin'ireny fotsy reny sy mitohitohy mandritra ny mondany ity fitondrany ity ka ny amony nahita le zavatra misy tany Nepal reny de mieritreritra hoe tsy maniry misy n'ireny eto Madagasikara mihitsy ary raha nefa fahoriana malagasy sy ny fahasahiranana koa tsy manana hery anaovana zany zany anaovana zavatra ohatr'izany ary conséquence an'izany eto amin'ny firenena koa moa tsy ho zaka fa ny tsara de tena ho fahaizana any fifidianana manaraka mihitsy zao fitondrana zao tena fahaizana tena hoe amin'ny tsy mahazo pourcentage ahafahana merenam-bola akory ary zany zao no tena mety mba tena ahitana tsara hoe zany démocratie zany eto Madagasikara zany mahakasika amin'le resaka fitavadava amin'ny filoham-pirenena manokana mihitsy amin'le raha zavatra fa tsy tokony hidirana za mba gaga mihitsy nahita amin'le resaka baolina kitra reo fitavadava any ka raha mba misy tokony andraikitra maheny any afaka manosika anazy de milasa tompoko hoe aza hitsabazabahana tompoko ny resaka baolina kitra fa sady ianao zany sady entraîneur ianao ny spécialiste amin'iny ianao spécialiste amin'ny urbanisation ianao sady spécialiste amin'iny le filoham-pirenena zavatra mihitsy fitavadavahany daholo mihitsy zavatra rehetra hoe aza karaha ny $6 tena gaga neny tena miteniteny foana ianao nga hoe foana sady nanendafy ary re sanatria ohatra hoe manao nataona de hitsabaka aza lefa ary mba fe ohatra fa hoe zatsika zavatra tokony hitsabany filoham-pirenena misy zany fa ny essentiel zao ny ampandrosoana an'ity firenena ity ny ampandrosoana le firenena fa tena tsy fantatra mihitsy inona zany mbola eritreretan'le mpitondra antsika atao eto amin'le firenena mahakasika an'le vahaolana omena amin'ny délestage de mbola olana miteraka olana ndray zany le izy mbola hoe tetezana fa zany hoe tena tianao mihitsy ngamba zareo tsy misy volontianao mihitsy ohatrany hoe tsy firenena zany le hoe ohatrany hoe mitondra commune zany fieritreretany zareo fitondrana an'ity firenena Madagasikara ohatrany hoe solution peta tokony omena solution mbola ohatrany hoe mitady solution ndray sotra betsaka toky makasitraka anao avy any lasora nazava ny faneho-kevitra ary lavalava ihany koa faneho-kevitra misy teboka maromaro voaresaka tao anatin'ilay izy zay ary ny rehetrarehetra moa de miara mahita hoe ny mitondra firenena tsy ny eto Antananarivo irery ihany tsy ny vahoaka na Antananarivo no Madagasikara raha tsika ny antso manaraka miaraba tompoko salam avate Toliara eny tompoko efa tafiditra ianao marina aloha fa tsy misy ny démocratie fa tsy tokony hamoaka vaovao diso isika vahoaka mahakasika vaovao tany Benezy zao vao marina fa Jolay no voadifitra tany fa tsy hoe le olo afaka betsaka makasitraka anao amin'ny fanampim-baovao fanampina fanazavana moa hitantsika fa miovaova ny zavatra misy ary miazakazaka ihany koa ny fotoana fa ny ao anatiny zany rehetrarehetra zany ny takina sy ny zavatra ilaina raha miresaka sika ny ty ataontsika hoe 15 septembre de ny andro maneran-tany andro iraisam-pirenena ho an'ny démocratie rehefa voaja sy milamina izany démocratie izany satria i Madagasikara de ny safidy
hiainany zany ataontsika hoe rafitra demokratika izany zay maha hoe république démocratique ny Madagasikara. Miala tsiny fa tsy mandray numéro 1 inconnu aloha sika satria de misy miantso numéro 1 inconnu eo ny safidy hiainany zany misy antso manaraka raha isika miaraba tompoko efa tafiditra anao eny tompoko de ahoana fandehany efa tafiditra mikasiky resaka raha lahy teo igny eny tompoko mikasiky resaka manao hoe jiolahy agny zany le tsy masikoro igny tsy masikoro igny lany masikoro igny mihay ny fotony io ary naharary azy laha igny foko masikoro naharary azy de tsy masikoro le ny vola lihany tonga razany hafa lany masikoro mihay ny hoe tsy jiolahy io fa olo miala amy tany io ao da misaotra makasitraka amin'izay fanampahazavana izay avy any Toliary ary famafao be ihany famafao be ihany ny resaka mahakasika an'izy io satria de miazakazaka ny toetra raha ihany koa raha misy ny fampitam-baovao azonareo ampitaina mahakasika an'izay zay tsara ho fantatra ihany koa de afaka miditra mivantana isika ao anatin'ilay antsotarby fa ny resahako teo ia de ny safidy an'izany ataontsika hoe rafitra demokratika izany ny firenena malagasy ary zany no mampisy filaminana mampisy ny ataontsika hoe fampivoarana sy ny fampandrosoana ary tsy misy maharatsy an'izany demokrasia izany rehefa tena ampiarina sy iainana araka ny tokony ho izy anisan'ny ataontsika hoe fototra ao anatin'izany demokrasia izany raisitsika aloha ny antso efa mainsista be le olona miaraba tompoko eny tompoko efa tafiditra anao de ahoana fandehany amin'ny kolofin vazaho izy indrindra la mikasiky raha Bastoliara io le maty ireo hainao zany problème ndrozy contre reto ake misy fotoa reo mamoro vaovao tsy marina tia ty reny halaza moa zany amy tanànay to ireo ny kidnappe olo de bako amizay ka tsy maintsy avy moa mpitandro filaminana rey lafa rozike mikorotaky de nefa amizay reo tsisy idirany Bastoliara amizay ka ro azondraha ory reo an-tanàny ro nikorotaky zay le resako etoa io makasitraka anao am'izany fanampanazavana izany zay le tenenitsika teo hoe mifamafao be ihany ny resaka mahakasika an'izy io am'izao fotoana izao indrindraindrindra taorin'lay zavatra nisy ny farany herinandro teo tany Benetsy ny atahorana ao anatin'ny ty tranga ity ary mila fahamailona sy fahaizana mijery ihany koa de isika samy mpiray-tanindrazana isika samy malagasy no hosanatria tafiditra ao anatin'izany ataontsika hoe fifanjevona sy fifambonona izany raisitsika ny antso manaraka lasa indray izy teo misy antso tafiditra mahakasika ny Toliary moa no nresan'ny namantsika farany teo resaka ihany koa isika ny loha hevitra atsika amin'ity androany ity ny fomba fijery sy ny fahitanany zany demokrasia izany eto Madagasikara misy ve iainana ve sintsisy miaraba tompoko lasa indray izy teo lasa mifanindritsindry lay antso azadiny miteny ny anarana sy ny toerana misy miaraba tompoko lasa foana lay antso de ny mamono ny findaitsika ihany koa mba tsy hanenineny be efa tafiditra anao eny tompoko resi savao ndraiky toy baka Toliara toy eny tompoko manahaka ny raha be ny vola teo fa hoe jolahy ny voatifotreo iva asa ro nagnirako jolahy tamilay atoy regny le tankorota regny le tsy masikoro regny mikasika mianaka ampela mbotsabo volagny mivolambola fahatany fa tsy aia koa olo ka izy rando koa mikorota raha atoy raha atoy avao ro ikorota tatoy nahitan-draha zao tamilay tatoy ao Toliara avao reo maharereaky olo ao ro mivola hoe ao zy mikorota rozy ao ka amin'olareo azy na miroko toy ampikaiolareo ahy soa raha iresaky soa
ifanazava zay ahitana hoe raha nikoronta fa jolay ro voatifitio zay la makasitraka amin'izay fanampanazavana zay a zay no efa natsidiko teny am-piandohana ny hevitra no miady a fa tsy sanatria ny olona ny hevitra no miady ary izay no ilana n'lay fisiny ireny fanadihadiana ifotony ireny a hafantarana hoe inona ny tena zavatra misy marina inona ny tena ao ambadika sy ny sisa ary ny tena tanjona de ny isiny filaminana ny isiny ataontsika hoe fiarovana satria de zany no antony ijorotsika ihany koa raha isika ny antso manaraka miaraba tompoko efa tafiditra anao eny tompoko vety analalava analalava eny tompoko de aona fandehany deona fandeha tena renesana vaovao marobe ianareo amikolona fm ao tena mafitsaratsara aloha e agnisan'ny PLG misy analalava zao aloha raha tsapanay matanjaka aloha le fitondrana satria vote daholo zava-de miarany ny syndicat za aloha miaiky satria zay efa velona ihany zay efa bebe zay tamin'ny fitondranany ratiraka za felibera tsisy mahafehy fitondrana karaha andravely aloha za aloha miaiky izy tena voafeny satria le olona ikorota voasakana lasa fanjakany le vola mihitsy manjaka tsy ay za aloha miaiky izy ary le démocratie am'izany moa fa tsisy tsy misy zay aloha raha tsapanay ty satria raha ohatra zany volovolo olo tonga de fa tonga eo le mpitandro filaminana mandrava ary le mpitandro filaminana koa le tsy mavavy am'izany na ino tsy mavavy be mihitsy zay misaotra anareo indrindra ainga ni mba voatanteraka ihany fikasany vahoaka amin'ny fahoriana sy ny fijalina mahazo vahoaka azy eo zay misaotra tompoko makasitraka anao indrindra ary izay moa no iraritsika ny siny zany filaminana sy ny fampandrosoana izany ny tena marina satria de raha ny hita amin'izao fotoana zao a de mandry tsy lavoloa ny firenena sy ny vahoaka malagasy iray manontolo ao anatiny mandry tsy lavoloa noho ny tsy fisin'ny asa tsy fisin'ny anyko hoanina noho ny halafosan'ny vidim-piainana miazakazaka de miazakazaka ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'izao fotoana zao a miazakazaka ohatran'ny fotoana ihany koa satria de efa 5 septambra sahady isika amin'izao fotoana zany rehetrarehetra zany no iresahana hoe inona no vaolana ho raisina satria de raha izao no mitoy de ifampihinana velona eto ny samy malagasy hanjaka ny ataontsika hoe fanjakany baroa ka izay matanjaka sy manamanana ny ahafahany miaro ny tenany a no mandidy sy manapaka ary manjaka amin'izany ataontsika hoe fiarahamonina izany isika nefa ny safidy an'ny hoe republika ny Madagasikara ao anatiny zany republika zany misy fepetra misy fitsipika mila rahana ao anatiny a ahafahana mametraka an'izany ataontsika hoe filaminana izany fiarovana ny zon'ny isam-batan'olona izany a ao anatin' zany demokrasia izany ary zay moa ny iraritsika eto hoe mba tsy isika samy malagasy no ifandramatra sanatria fa isika samy malagasy no mila mandray anjara amin'ny fomba rehetra amin'ny fiainam-pirenena mitady vaolana ao anatin' zany ataontsika hoe famahana ny olana amin'izay fiainam-pirenena izay ary zay ny zava-dehibe ny antony fampiresantsika sy nandraisantsika anjara ao anatiny de manome sosokevitra hoe inona no tsara kokoa ho an'ity firenentsika ty raha isitsika ny antso manaraka miaraba tompoko eny tompoko efa tafiditra ianao ny fampisokevitra afaty sakaraany fodo dia momba an'le fitondrana eto Madagasikara eny tompoko mahita amizao fa efa mampiatra ny fédéralisme monsieur André Rajoelina satria Tananarive njonjo malheureusement les ressources amin'ny province no nampandrosoana anazy ohatra fitaizana an'ireny
ressources minières reny nefa ny volamena akaikikaiky anazy any tsy tondrany dany iny misy ny ressource aty de faharoa resaka base any base io moa zany efa mandeha le recrutement fa mandeha ny base ao nareo fa ny olo recruté eo aiza olo vava aiza de tsara misy firi proposition mitigara par rapport amin'ny hafa satria lazaina fa hoe azo tombo ny tigara fa retoko makasitraka anao amin'izay fanampim-panazavana izay a